Ny Korintiana voalohany toko 12 ka hatramin'ny toko 14 no vakiantsika anio. Tena maky baiboly fotsiny tsika hojerentsika amin'ny ankapobeny ny zavatra ambarany Korintiana voalohany toko 12 ka hatramin'ny 14. Alohan'ny hidirantsika amin'ny famakinana io teny io dia hojerentsika aloha ny tontolo manodidina ny bokin'ny Korintiana zany sy ny zava-misy tany Korinto na tonga amin'ny Paoly nanoratra an'io Korintiana voalohany toko 12 ka hatramin'ny 14 io. Betsaka ny zavatra nisy fa ny tena hotsindritsika mifandraika amin'ity hojerentsika an'io dia tery tampony Korinto tery izay nantsoina hoe Korinta dia nisy tempolon'ny Afrodita moa dia andriamanibavin'ny fahavokarana na antsoina hoe déesse de la fertilité. Zany hoe raha te hamokatra ny olona anankiray amin'ny lafiny rehetra, te hananjanaka izy, te hamokatra amin'ny asany, amin'ny varotra ataony, amin'ny fambolena, amin'ny fiompiana ataony dia mandeha makeny amin'ny tempolon'ny Afrodita mba angatapitahiana zany. Dia ny zavatra misy rehefa tonga eny amin'ny tempolon'ny Afrodita satria andriamanibavy ilay andriamanitra dia vehivavy avokoa ny mpisorona ao. Vehivavy avokoa ny mpisorona ao amin'ny tempolon'ny Afrodita ary ireto ny mampiavaka an'ireo vehivavy mpisorona izay mandray anao sy mifandray amin'izay olona mandeha makany ireo ny voalohany dia mijangajanga amin'izay olona mitady fitahiana amin'ilay andriamanibavy ireo mpisorona ireo. Zay zany ny hoe azahoana an'ilay izy dia mijangajanga amin'ireo vehivavy ireo le olona mangatapitahiana. Ny faharoa ireo vehivavy ireo dia manao sorona, zay moa zany no mampisorona azy dia amin'ny ankapobeny any amin'ny ny tempolon'ny Afrodita ihany ny Korintiana ny tena afaka hoe mihinan-kena ka lalàna hena natao sorona tamin'ny sampy zany dia izay ihany ny zavatra mitranga. Ary ny fahatelo ireo vehivavy mpisorona rehetra ireo dia sola aloha avokoa, ary ny farany moa izy ireo dia miteny tsy fantatra avokoa ireo vehivavy mpisorona ireo. Dia zay zavatra dia nisy fetraika ny taon'ny fiangonana tany Korinto satria nisy ohatra hoe ireo vehivavy mpisorona ireo nisy nandray an'ny tompo dia lasa kristianina, dia nisy fetraikany amin'ny fiangonana zay. Fa misy ihany koa efa ataontsika hoe zatra na efa zay ny tontolo manodidina mihitsy tao Korinto ny fijangajangana, ny fanaovana sorona, ny teny tsy fantatra dia tratran'ny dindo, tratran'ny influence an'izay zavatra zay ireo kristianina tao Korinto dia somary nanahirana ny Korintiana izay zavatra zay ary nahatonga azy ireo nametra-panontaniana tamin'ny Paoly dia zay namaly an'izay fanontaniana izay nahatonga amin'ny Paoly nanoratra ny bokin'ny Korintiana zany. Ka hitantsika vokatr'izay ny resaka fijangajangana ohatra dia hitantsika eo amin'ny Korintiana voalohany toko 5 ka hatramin'ny 7 no amaliany Paoly an'izay resaka fijangajangana izay. Ny hena terina amin'ny sampy dia hitantsika eo amin'ny Korintiana voalohany toko 9 ka hatramin'ny 10 dia ny vehivavy mila manao saron-doha ahafahana manavaka ny lehilahy sy ny vehivavy dia hitantsika eo amin'ny Korintiana voalohany toko 11 ary ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra no hitantsika eo amin'ny Korintiana voalohany toko 12 ka hatramin'ny toko 14 izay vakiantsika eto. Dia tena mifandraika amin'izay fiteny amin'ny teny tsy fantatra izay mihitsy ny antony nanoratan'ny Paoly an'ity Korintiana voalohany toko 12 ka hatramin'ny 14 ity. Raha tompontsika amin'ny toko 12 ary izy vao manomboka mihitsy Paoly dia izay ny ilazany azy hoe ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo zany, fa fantatrareo fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona arak'izay ny taomana anareo. Milaza ny zavatra niaina ny reto jentilisa ireto zany, reto Korintiana ireto Paoly satria
amin'ny akabeany amin'ny fivavahana rehetra, ny religion rehetra, de ny olona zay tena azo lazainy hoe ara-panandrindra dia miteny amin'ny teny tsy fantatra avokoa ny akamarony, ary pirofo mivaingana amin'izay reo vehivavy mpisorona tao Korinto miteny amin'ny teny tsy fantatra, de tonga hatrany am-piangonana zany lasa ohatrany hoe olona ara-panahy sy olona tia zava-panahy kokoa ny olona miteny amin'ny teny tsy fantatra, dia mirehare fatratra ry zareo zay miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa ny tsindriny Paoly voalohany eto ny 2 de ozy hoe nentina tany amin'ny sapomonina zay ny taomana anareo, zany hoe misy atery zany terena kely no zavatra fanaony devoly rehefa mampanao zavatra izy de tahak'izay matetika en extase, zany hoe tsy mahatsiaro tena reo mpisorona zay manao teny tsy fantatra, ary misy sasatsasany ihany koa am'ireo zay miteny amin'ny teny tsy fantatra tao Korinto no tahak'izany. De zay ny tsindrin'i Paoly voalohany hoe fa iny zany, ary asan'ny devoly zany mampanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao zany, fa ohatrany hoe antery ianao zany manao an'le izy tsy tonga saina akory ianao manao an'le izy, fa ny asan'ny fanahy masina de ohatr'izao ny 7 ny irazany azy hoe ko mampafantatra anareo fa tsy misy olona mpitenen'ny fanan'Andriamanitra ka miteny hoe voaoziny Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. De milaza indray zany ny vokatry ny fanahy zay tany sain'ny Paoly farany ny Galatiana 5 dia ny fifehezantena, maîtrise de soi. De zay no zavatra ambarany eto hoe ny olona zay iasan'ny fanahy masina dia mahafeny tenany ary tsy miteny ratsy an' Jesosy Kristy, fa mahavita manonona le fanekem-ponoana hoe Jesosy ny tompo, zany tena fanekem-ponoana kristianina tamin'izany, satria ny olona mizaka ny zom-pirenena romanina, satria teo ambany fangejan'ny romanina rehetra de tsy maintsy miteny hoe i Kaisara ny tompo, fa ny kristianina ihany no mahavita miteny hoe Jesosy ny tompo, satria raha vao tsy miteny an'izany izy dia hiaran'ny fanenjehana zay ataon'ny romanina. Zay zany ny tapany voaloha iresahan'ny Paoly iny lay zava-panahy pneumatikon ny ilazany azy amin'ny teny grika, de le zavatra zay ara-panahy, ohatrany hoe ara-panahy be ianao rehefa manao an'io zavatra ara-panahy io, dia lay fiteny tsy fantatra izy zany manokana ho an'ny Korintiana eto. Dia resahan'ny Paoly memiditra tsikelikely am'izay izy rehefa avy eo ny amin'ny fanomezam-pahasoavana, hoe rehefa miresaka fanahy masina de misy fanomezam-pahasoavana ataon'io fanahy masina io zay samihafa, tsy mitovy kanefa ny aviny ny fanahy de iray ihany, ny tompo de iray ihany, Andriamanitra de iray ihany, miresaka ny telo zay iray tsara mihitsy izy eto dia ray ihany ny avinina de samihafa ary le izy ary miasa amin'ny olona rehetra. Tiany ambara zany de hoe tsy ny olona manana fanomezam-pahasoavana amin'ny teny tsy fantatra ihany ny ara-panahy, fa ny karazany rehetra, satria avy amin'Andriamanitra zany aresany amin'ny olombelona, amin'ny mpino rehetra. De ny 7 izy milaza tsara hoe atao inona io fanomezam-pahasoavana io, izy rehetra eo zany lazay ny mpino rehetra manana ny fanahy masina de samy nomena fampisehoana ny fanahy aso, natao aso zany io fanomezam-pahasoavana io izy, fa tsy natao hideraderaina hoe zay ny tena ara-panahy indrindra, zay ny tena spirituel indrindra, zay ny tena pneumatikon indrindra. Amin'ny baiboly mahazatra antsika izy de zao ny ilazany azy hoe ary ny tsirairay de samy nomeny fanahy ay ampiseho amin'ny olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana. Ay ty faharoa ty le voalohany mahazatra antsika, fa ty lay dikateny protestanta fantsina fahenina. Ny tsirairay ampino rehetra de nomeny fanahy ay ampiseho amin'ny olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana, ary io fampisehoana ny fanahy io de natao aso amin'ny DM izy mazava kokoa ny ilazany azy hoe samy nomena fanomezana maneho ny fanahy masina ny olona tsirairay ho fanasoavana ny daholobe. Fanomezam-pahasoavana zay anananao rehetra zany samy manana daholo ny mpino rehetra, fa natao aso ny daholobe io, fa tsy natao izy isitiavana. Zay ny 7 ho resahany. Dia manomboka eo izy ny 7 sy ny 8 sy ny tohany rehetrarehetra de milaza hoe
samy manana ny azy de mitanisy izy ny sasany teny fahendrena, teny fahalalana, finona, fanomezam-pahasoavana ety manasitrana, manao fahagagana, maminany, mahafantatra fanahy samihafa, miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, mandika teny, karazana fanomezam-pahasoavana zay nisy zany de nitantarain'ny Paoly teto izy ireo. Fa ny 9:12 eto ambany eto zava-dehibe hoe ireo rehetra ireo de asan'ny fanahy iray ihany zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapony. Jereo tsara, asan'ny fanahy daholo fanomezam-pahasoavana rehetra va amin'ny fanahy masina avokoa, zay manana ny fanahy de manana andreo, ary ny fanahy no manome azy araka ny sitrapony zay tiany anaovana azy no anomezany azy ny olona anankiray. Tsy tena misy safidy loatra zany eto fa zay tiany fanahy araka ny sitrapony ny fanahy masina ihany hoe omeko an'ity ianao na omeko an'ity ianao na omeko an'ity ianao. Zay ireo karazana fanomezam-pahasoavana rehetra de zay tiany fanahy masina omena anazy izy ireo. De milaza izy aveo hoe satria ny antony izy de zao hoe na dia tena iray, tenany Kristy iray ara ny fiombonan'ny mpino de samy hafa, samy manana ny ratsany sy ny momba ny tena tsirairay avy izy rehetrarehetra, na dia tena anankiray ara zany satria fanahy ray ihany nanaovam-batisa anazy mba ho tena iray, mba ho tena iray. De tsy mampisaraka na mampisy hoe ianona ambony na ianona ambany zany fa samy manana avokoa ny rehetrarehetra ary mifameno io satria tena iray ihany izy rehetrarehetra. De miresaka moa izy eto hoe tsy misy zany ratsambatana raha sarina tena ny lazaina afaka milaza hoe tsy mila anao an-tananao izy tsy afaka hiteny hoe satria tsy tongotra de tsisy ilaina na ny sofina, tsy afaka hiteny amin'ny maso hoe satria maso de tsisy ilaina, satria misy ilaina azy daholo ny rehetrarehetra. Fa raha ohatra ozy izy ka sofina daholo ny rehetra de aiza ndray ny orona, aiza ndray ny maso de lasa sampona le tena rehefa aveo. Ka noho izany de tsy misy afaka mifanilikilika satria samy manana ny fanomezam-pahasoavana ary fanahy nametraka ny tanana ho tanana, ny tongotra ho tongotra, ny maso ho maso sy ny sisa rehetra, dia natao ifameno ny fanomezam-pahasoavana fa tsy natao izesitiavana. De milaza am'izay izy ny 17 ianareo izy ny tenany Kristy ka samy momba ny tenany avokoa ianareo araka ny anjaranareo avy. De jereo tsara ny ilazany ny inona avy ny zava-dehibe ao anatin'ny ireo fanomezam-pahasoavana reo. Raha miteny ny olona mpiteny tsy fantatra hoe zay ny tena ara-panandritra satria zay miteny tsy fantatra, de tanisainy Paoly kosa hoe teo amin'ny fiangonana ozy izy de zao no nanendren'Andriamanitra azy, voalohany apôstôly. Tanareo, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manarak'izany de fahagagana de fanomezam-pahasoavana ho ety manasitrana, asa fanampiana, fitondrana ary fiteny samihafa tsy fantatra. Nataony any amin'ny farany mihitsy ilay fiteny tsy fantatra zany izay mirehare fatratra. Ary izay moa nolazainy hoe ny vatana zay efa mena voninahitra ozy izy de tsy atao inona intsony fa le kely voninahitra indrindra zay no mena voninahitra bebe kokoa. Dia izay no ilazany azy eto hoe raha ny tena izy ane farany io fa ny voalohany de apôstôly sy ny mpaminany ary mpampianatra ny tena zava-dehibe fanomezam-pahasoavana, zava-dehibe eo amin'ny fiangonany. Dia rehefa vita zay de milaza izy hoe ka noho izany de tsisy afaka miteny mihitsy zany hoe apôstôly izy rehetra. Raha apôstôly zava-dehibe de hoe tsy maintsy tokony apôstôly daholo ny kristianina rehetra, tsy maintsy tokony mpaminany avokoa ny kristianina rehetra, tsy maintsy tokony mpampianatra avokoa ny kristianina rehetra, tsy maintsy manao fahagagana avokoa ny kristianina rehetra, tsy maintsy manao fanomezam-pahasoavana ety manasitrana avokoa ny kristianina rehetra, tsy maintsy tokony hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra avokoa ny kristianina rehetra. Tsy mitombony zay. Ny valin'ireo fanontaniana apetraky Paoly reo de hoe tsy misy an'izany, fa nizarazaraina samy manana ny azy reo fa raha vao ohatra ka ny ray ihany no hitovizany rehetra de lasa sampony eritrereto hoe olona anankiray de maso fotsiny ny hitanao mandehandeha eny, tsisy tongotra, tsisy ahoana moa ny andehandehanany koa moa raha tsisy tongotra, tsisy tanana izy. De tahak'izay koa tsy hoe miteny tsy fantatra daholo ny olona rehetra ary tsy tokony ho zany ary tsy mahazo miteny an'izany. De eto am'izay izy miteny ny
fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra raha miteny izy hoe maniry fatratra nefa ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra de atoroko anareo izy izay lalana tsara indrindra ho am'izany azahoana ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra io de inona ny teneniny avy eo miresaka fitiavana izy satria rehefa nieritreritra zany rehetra hoe ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra de ny teniny tsy fantatra de miditra amin'ny toko 17 tsika zao de ny zavatra ambara voalohany na de amin'ny teny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela azy ao kanefa tsy manana fitiavana de varahana maneno sy kipantsina mikaratsana ihany tanareo no hitenenan'ny Paoly azy raha everinareo fa ny fanomezam-pahasoavana amin'ny teny tsy fantatra ny lehibe indrindra ka na fitenin'ny olona teny tsy fantatra io na fitenin'ny anjely io teny tsy fantatra io dia tsy lehibe io rehefa tsy misy fitiavana fa le izy misy fitiavana amin'ny mahalehibe ny fanomezam-pahasoavana ray le izy atao amin'ny fitiavana ka ny olona mieboebo sy mirehare fantatra hoe zay ny tena ara-panandrindra satria zay ny teny tsy fantatra tsy manam-pitiavana zany tena mifanohatra amin'ny fitiavana zany satria natao ifameno ny tena rehetra fa tsy tahak'izay akory de miresaka faminaniana moa izy avy eo miresaka fahalalana izy avy eo miresaka amin'ny fanomezana izy rehefa avy eo fa ireny rehetrarehetra reny ahatonga ny fanomezam-pahasoavanao lehibe dia tokony miampy fitiavana tokony misy fitiavana de izay no mahatonga anazy ny teny hoe ny fitiavana ane maharo-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina tsy mirehare tsy mieboebo tsy tahaka ny fiteniny re tsy milaza azy ho spirituel na pneumaticon na ara-panahy rehetra satria miteny amin'ny teny tsy fantatra ry zareo ny fitiavana dia tsy mialina tsy mirehare tsy mieboebo tsy manao zay tsy mahamendrika de haitsika ny toyany rehetrarehetra de ny andiny ny fahavalo am'izay izy de milaza hoe ny fitiavana no tsy levona mandrakizay noho izany rehefa ho an'ny kristiana ny zavatra tenenin'Andriamanitra amin'ny kristiana foana de ny zavatra maharitra no tokony fantohatsika sy fikirantsika fa tsy zavatra mandalo tahaka ny vola makahirena ny fitahina materialy rehetra zay mandalo ihany de eto koa izy miteny fa na ara-panara de mbola lazaina hoe raha ny faminaniana de ho levona raha ny fiteny tsy fantatra de hitsahatra raha ny fahalalana de ho foana karazana fanomezam-pahasoavana telo no resahany eto zay mety mampirehare de lazaina hoe tsy misy dikany zany satria ho foana avokoa reo rehefa maty ianao na rehefa tonga any mandrakizay tsy misy an'izany intsony any mandrakizay fa ny mitoetra dia ny fitiavana ny lehibe indrindra itsika malaza be zao zay ihany no mitoetra ny fitiavana ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana satria tsy levona io fa ny fiteny tsy fantatra zany ny faminaniana zany dia ho levona ihany dia miditra amin'ny toko 470 am'izay aritsika zao hijerentsika ny hoe ahoana am'izay ny ampitahan'ny Paoly an'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny teny tsy fantatra sy ny maminany de ozy izy hoe miezara mitady fitiavana nefa maniry fatratra ny zavatra ara-panahy kokoa dia mahita misy manao publication zany hoe tena ny ara-panahy kokoa dia ny teny tsy fantatra fa tsy mamaky tsara tompoko voalohany ninona fanomezam-pahasoavanao rehefa ataonao amin'ny fitiavana ny fanomezam-pahasoavanao asoa ny be sy ny maro ny daholo be dia zava-dehibe zay le fanomezam-pahasoavana fa faharoa de lazainy hoe ny tena tokony irin'ny kristiana raha zavatra ara-panahy de ny aminany de eto mila mamaky baiboly tsara tsika satria le maminany eto de tsy le milaza hoe ho filoham-pirenena amin'ny taona zao na amin'ny taona zao akory fa jereo tsara ny ilazany azy izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ozy izy de tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra tena misy iza de milaza fa misy olona manana fanomezam-pahasoavana amin'ny teny tsy fantatra mahafantatra olona akaiky am'izany ary ny tena anaovana izany de rehefa mivavaka izy ka miteny amin'ny teny tsy fantatra de manana fiombonana tsara amin'Andriamanitra mihitsy izy ao anatin'izany de lazainy hoe ny olona miteny tsy fantatra zany ozy izy de amin'Andriamanitra no itenenany fa tsy miteny amin'ny olona izy fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahazo zay lazainy tsy fantatry ny olona zany zavatra lazain'ny olona miteny tsy fantatra fa izay maminany kosa io no ilazany hoe
rehefa ampitahaina ny teny tsy fantatra sy ny maminany dia ny maminany ny zava-dehibe, satria izay maminany kosa dia miteny amin'ny olona fampandrosoana sy fampirisihana ary fampiononana. Zay zany ny atao hoe maminany. Ny maminany dia manambara tenin'Andriamanitra ianao mba hahatonga ny olona androso, ho fampirisihana ny olona ary ho fampiononana ny mpino. Zay ny atao hoe maminany. Ka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ozy izy dia ny tenany ihany ny ampandrosony ty teny, fa izay maminany kosa dia mampandroso ny fiangonana. Ka izay ny olazainy hoe raha te hanana fitiavana ianao dia tsy ny tenanao no tiavinao fa ny hafa, ny daholo be izay asony be sy maro tahaka ny toko 12:7. Izay no katsahanao, izay no mahatonga ny hoe ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra sy tsara kokoa ampiarahana amin'ny fitiavana dia ny maminany, fa tsy ny miteny amin'ny teny tsy fantatra. Dia ny andininy fahadimy hoe zany tsy mandaa hoe tsy ilaina miteny amin'ny teny tsy fantatra ozy izy Paoly. Tiako raha samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, kanefa ny tsara lavitra dia aleo maminany, fa izay maminany dia lehibe. Jereo tsara, tsy mamorona tsika. Zay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha tsy mandika teny koa izy azahoan'ny fiangonana fampandrosoana, dia izay moa no azavainy fizotran'izay eo amin'ny tapany ambany eo, izay tsy hojerentsika intsony. Fa manasanao hamaky baiboly, satria ny tanjona dia ny atonga anao hamaky baiboly. Fa zay ny antony Korintiana 1 toko 12 ka hatramin'ny toko 14. Dia ty aniny 12 ty no tiako amarana anazy. Raha ty fotsiny voarainao dia milamina ny zavatra rehetra. Toy izany koa ianareo, raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Zay no zava-dehibe, ny ampandroso ny fiangonana. Raha te haniry zava-panahy, zany hoe ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy indrindra no tadiavinao dia ny fanomezam-pahasoavana ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra.